Sambo antsoina hoe Amory no tratran'ny olagna ara-teknika eny amin'ny faritra Vavalapasy akaiky ny seranan-tsambony Antsiranana igny nanomboky ny alahady fa 7 Jona 2020 sy 2020. Manao zay azo atao ahafahana manavitra ity sambo Amory avy any Tamatavy ity ny tompon'andraikitra eo anivon'ny APMF sy ny talempatry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro atagnatin'ny faritra Diana araka ny fagnazavagna nataon'ny taleny APMF Antsiranana. Destination io sambo any Voimara fa ny sambo ny taritiny zany izy io hatreo amin'ny Cap d'Ambre. De rehefa tonga teo amin'ny Cap d'Ambre may le système chaudièran'le sambo satria le sambo mandeha sady mandeha gasoil izy mandeha fioloro. De le système chaudière zay mandoro an'le menaka mavesatra maty de nampiasa menaka maivana izy zany hoe gasoil zany nampiasaina satria le gasoil tsy prévu ampiasaina amin'ny navigation fa prévu ampiasaina amin'ny famelomana machine fotsiny sy anaovana manœuvre en port. De tsy ampy le gasoil tao anatiny. De rehefa maty zany le système chaudière de ny dérive aloha le sambo. De rehefa la dérive le sambo rehefa aveo izy mivelona ihany de nohon'izay izy ny dérive zay de tsy ampy tsony le carburant gasoil ho any amin'ny destination ny Voimara zany. De nitodidoana katy Antsiranana le sambo. Rehefa nitodidoana katy Antsiranana le sambo eo amin'ny Vavalapasy izy, mbola tsy tafiditra amin'ny Vavalapasy zany de lany tanteraka le gasoil tao anatiny satria tsy afaka mampiasa tsony le système auxiliaire le misy an'le chaudière mandoro an'le menaka mavesatra de tsy afaka ampiasaina tsony de gasoil prévu anaovana démarrage fotsiny zany sy anaovana manœuvre en port no nampiasaina. De tsy natody anazy aty zay gasoil zay de mafimafy koa le toetrandro tamin'ny alahady de ny dérive le sambo akaikaiky numéro de mérody misy récif eo akaikiny. Atreto dia tsy misy ahigna amin'ity sambo ity raha ny fagnazavagna. Efa nisy fagnomezana gasoil 3000 litres hoentigny magnampy sy miaro azy. Tsy misy ihany koa ny fahafatesan'ny sambo na fiparitahany gasoil araka ny filazagna miparitaka. Irosa amin'ny fagnalagna ity sambo ity no dingana ho atao raha pitso 20 ny volagna Jona. Aorian'ny fagnadiadiagna na ny prospection sous-marine izay afantarana ny tegna antony mitazona azy ho iatrany ny fagnazavagna. De atreto mbola tsy misy zavatra ahina satria le sambo tsisy gasoil mihitsy. De androany zany efa nandefa gasoil 3000 litres izahay zay niarana tamin'ny armateur ny marine nationale sy vedety amboa anankiroa zany hoe anankitelo zany convoi anakana natra gasoil 3000 litres ho ampiasain'le sambo amin'le générateur ao anatiny amin'ny éclairage sy pompe de cale raha ohatra sanatria idirana rano sy ny karazany. Efa tonga eny le gasoil fa rapitso hirosa amin'ny prospection sous-marine ijerena hoe ina le tena mitazona an'le sambo satria ny lohan'le sambo zany somary miraikitra zay fa ny vodiny mbola mihetsika. De aorianan'izay prospection zay sous-marine zay de hiroso amizay rehefa aveo amin'ny désessoazin'le sambo satria efa misy sambo anankiroa, sambo chinois anankiroa zany efa vonona hitarika an'le sambo aloha zay no étape voalohany. De rapitso zany zay ny projet satria tsy maintsy miandry toetrandro milamina koa zay vao afaka miroso amizay opération de dessoage ny sambo Amory zay. Atreto zany mbola tsisy atahorana amin'ny ankapobeny ny hoe ny fahavakesana tanteraky ny sambo, fiparitahany menaka sy ny karazany satria araka ny azavaiko teo lany tanteraka le gasoil fa fiolorona ao anatiny. Ny fioloro menaka mavesatra io zany tsy miparitaka ohatran'ny menaka sasany satria concentré be. Ankoatran'izay efa alerté daholo ny zareo avy amin'ny OLEP misy an'le hoe OLEP zay miahy lutte contre la pollution amin'ny déversement des hydrocarbures. Efa alerté de efa miomana zay amin'ny rehetrarehetra zany. De atreto mbola tsisy hoe mampiay be par rapport amizay fa hiezaka manomboka rapitso amin'ny opération afahana manala an'le sambo amin'le toerana.